Ola izany anatin'ny vaovao ara-politika hatrany isika ary ankoatran'ireo antoko izay efa nitonona tamin'ny fomba ofisialy ho mpanohitra mofo izay manambatra ny heriny dia mampivondrona ny heriny ihany koa ny antoko timma amin'izao fotoana izao. Isan'ny hoe antony iverenan'Andriamatora Jameson Rakotomaharo teto antoerana moa izay fampiraisana indray ny antoko timma izay efa somary ny zarazara ihany. Dia rahantsika raha moa ny fanazavana entin'Andriamatora Jameson Rakotomaharo. Le floan'ny timma aloha zany mbola zay satria tsy mbola any aloha ny tanjona fa tanjona aloha zao dia mampivondrona zany dia mampitambatra zay aloha mbola atao ohatran'ny fampihavanana rehetra sarotsarotra ihany izy satria efa elaela zany no tsy nisy an'izay dia mbola manao an'izay ezakizay aloha natao hatramin'izao mbola tsy fatra fa mety ho tonga hatrany angamany fa mbola mpamolavolana le fifanarahana zany le convention aloha hatramin'izao efa misy fampidiniana zany ao daholo zany le ataontsika hoe le entité tsaratsara ka hatramin'izay dia avondrona atambatra dia ao anatin'izay no fampidinika zany dia mijery zay fomba rehetra ahoana no anatanterahana zay fanambanana sy fiarahan'izay mihitsika amin'ny congrès national moa zany araky ny fantatsika an'izay lalàna rehetra ny parti politika rehetra dia ny congrès no mametraka ny rafitra farany izay hitatana an'ilay atoko dia anisan'ny zavatra volavolainy ho komity ny ataontsika hoe fampivondronana io zany ny fikarakarana ny congrès rehefa tonga ny fotoanany.